Didim-panjakana lalana fahatelo ambin'ny folo sy roa arivo. Tsika roa ambin'ny folo sy eninjato. Anendrena mpikambana vaovao ao amin'ny gouvernemanta ny tetezamita ny firaisam-pirenena. Ny filohan'ny tetezamita, filoham-panjakana. Araky ny lalam-panorenana. Araky ny lalàna, lalana faha 1ambin'ny folo sy roa arivo. Tsika aotra 7/20. Tamin'ny 20 Desambra 1ambin'ny folo sy roa arivo. Ampidirana ao amin'ny lalan-dalàna anatiny ny tondrosotra izay nosoniavy ny mpanao politika malagasy tamin'ny 17 Septambra 1ambin'ny folo sy roa arivo. Araky ny didim-panjakana lalana faha 1ambin'ny folo sy roa arivo. Tsika 350 sy eninjato tamin'ny 20 Oktobra 1ambin'ny folo sy roa arivo. Anendrena ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny tetezamita ny firaisam-pirenena. Araky ny didim-panjakana lalana faha 1ambin'ny folo sy roa arivo. Tsika 720 sy eninjato tamin'ny 20 Novambra 1ambin'ny folo sy roa arivo. Novay ny didim-panjakana lalana faha 2ambin'ny folo sy roa arivo. Tsika 500 sy efajato sy 2ambin'ny folo sy roa arivo. Tsika 400 sy efajato tamin'ny 13 Aprily 20 sy roa arivo. Anendrena ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ny tetezamita ny firaisam-pirenena. Araky ny didim-panjakana lalana faha 13 sy roa arivo. Tsika 530 sy eninjato tamin'ny 20 Aogositra 13 sy roa arivo. Anafoanana ny fepetra sasantsasany ny didim-panjakana lalana faha 1ambin'ny folo sy roa arivo. Tsika 70 sy eninjato tamin'ny 20 Novambra 1ambin'ny folo sy roa arivo. Anendrena ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ny tetezamita ny firaisam-pirenena. Araky ny toronkevitry ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny tetezamita ny firaisam-pirenena dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andininy voalohany, tendrena ho mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ny tetezamita ny firaisam-pirenena ho Prime Ministre lefitra misarany fampandrosoana sy fanajariana an-tany Reboza Julien, ministre ny fitantanam-bola sy ny teti-bola Rasolo Elson Lantonien. Andininy faharoa, foanana ary dia foana ny fepetra teo aloha mifanohitra amin'ny voalaza ny didim-panjakana ity. Andininy fahatelo, noho ny amehana ary araky ny fepetra ao amin'ny andininy fahaefatra sy fahaenina andalana faharoa amin'ny ijovolana lalana faha 12 aotra 120 tamin'ny 5 Septambra 20 sy 700 mikasika ny fepetraka be momba ny lalana ifampitondrana etantoerana sy ny lalana iraisam-pirenena ifampitondrany isam-batalolona dia manan-kely avy hatrany didim-panjakana ity raha vatany vao ampahafantarina ampitsara amin'ny alalany fampielezam-peo fahitalavitra ankoatran'ny famoahana azy amin'ny gazety-panjakana ny Republique. Natao teto Antananarivo anio 1 Septambra 13 sy roa arivo. Miala manao somy eto ambany ny filohan'ny tetezamita, filoham-panjakana Andry Nirina Rajoelina sy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Jean Omer Bereziky. Fanambarana manaraka. Didim-panjakana lalana faha 13 sy roa arivo. Tsika 13 sy eninjato. Anendrena mpisana vonjy-maika ny andraikitsy ny ministry ny raraham-bahiny, ministry ny rano, ministry ny asa-panjakana, ny asa ary ny lalàna sosialy. Ny filohan'ny tetezamita, filoham-panjakana. Araky ny lalam-panorenana. Araky ny lalàna faha 1ambin'ny folo sy roa arivo. Tsika aotra 7/20 tamin'ny 20 Desambra 1ambin'ny folo sy roa arivo. Ampidirana ao amin'ny lalan-dalàna anatiny ny tondrosotra izay nosoniavy ny mpanao politika malagasy tamin'ny 17 Septambra 1ambin'ny folo sy roa arivo. Araky ny didim-panjakana lalana faha 1ambin'ny folo sy roa arivo. Tsika 350 sy eninjato tamin'ny 20 Oktobra 1ambin'ny folo sy roa arivo.
Anendrena ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny tetezamita ny firaisam-pirenena. Araka ny didim-panjakana larina varaika ambin'ny folo sy roa arivo, tsipika fito amby valopolo sy eninjato tamin'ny iraika amby roapolo novambra, iraika ambin'ny folo sy roa arivo. Novay ny didim-panjakana larina faharoa ambin'ny folo sy roa arivo, tsipika dimy amby sivifolo sy efajato sy roa ambin'ny folo sy roa arivo, tsipika enina amby sivifolo sy efajato tamin'ny telo ambin'ny folo aprily, roa ambin'ny folo sy roa arivo sy fahatelo ambin'ny folo sy roa arivo, tsipika dimy amby telopolo sy eninjato tamin'ny valo amby roapolo aogositra telo ambin'ny folo sy roa arivo. Anendrena ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ny tetezamita ny firaisam-pirenena. Araka ny didim-panjakana larina fahatelo ambin'ny folo sy roa arivo, tsipika roa ambin'ny folo sy eninjato tamin'ny 4 septambra telo ambin'ny folo sy roa arivo. Anendrena mpikambana vaovao ao amin'ny gouvernemanta ny tetezamita ny firaisam-pirenena. Araka ny tolo-kevitry ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny tetezamita ny firaisam-pirenena dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andiny voalohany, ampiasany mavonjomaika ny andraikitry ny ministry ny raharaham-bahiny Andriantina Jacques Ulrich, ministry ny tanora sy ny fialamboly. Ministry ny rano Ndaimananjara Joanita, ministry ny fahasalamam-bahoaka. Ministry ny asa-panjakana, ny asa ary ny lalàna sosialy Marcel Bernard, ministry ny solika. Andiny faharoa, noho ny amena ary araky ny fepetra ao amin'ny andiny fahaefatra sy fahaenina andalana faharoa amin'ny Tsivolana larina faharoa ambinipolo aotra iraika amby roapolo tamin'ny 5 septambra roa ambinipolo sy sivanjato sy arivo, mikasika ny fepetraka be momba ny lalàna ifampitondrana eto an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana ny sabatan'olona dia manakely avy hatrany ity didim-panjakana ity raha vatany vahoam-pahafantarana ampy tsara amin'ny lalàna fampelezam-peo fahita lavitra ankoatry ny famoahana azy amin'ny gazety-panjakana ny Repoblika. Natao teto Antananarivo anio 4 septambra telo ambin'ny folo sy roa arivo. Miara-manao sy ny eto ambany ny filohan'ny tetezamita, filoham-panjakana Andry Nirina Rajoelina sy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Jean Omer Bereziky. Makasitraka tokola, makatela tokovavy.